Manomboka mitsangana amin'izao fotoana ireo komuna mitondra takaitra manoloana ny tsy fandroatra amin'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Amin'ny alalan'ny tahirim-bola-panjakana ny anjara hetrany indrindra ny impôt de licence sy ny impôt synthétique. Ankoatra ny komuna imeritsy atosika hananana ny fahasahiana ny resaka momba io voalohany. Araka ny nentina teto amin'ny fampahalalam-baovao, voakasika izay ihany koa ny komuna Alasora. Volana septambra no nirotsahany impôt synthétique sy ny impôt de licence izay tamin'ny volana jona 2024 septambra zay vao nirotsaka tao anatin'ny compte-ny commune. Hatreto zany hatramin'ny volana oktobra dia tsy nisy intsony ny firotsahany izay vola izay tokony an'ny commune zay, nefa tena miantoka be dia be amin'ny fampandehanana ny commune ireny vola ireny, ary reny ihany koa no ianteran'ny commune amin'ny anatanterahana ny asa fampandrosoana ato anatin'ny commune. Saika komuna maro no voakasika izay raha ny eto Antananarivo sy ny manodidina raha ny fanadihadiana. Saingy betsaka ny tsy manana fahasahiana milaza ny zava-misy, indrindra ho an'ireo komuna manana be ny tanàna voafidy tamin'ny anarany antoko miaraka na miara-miasa amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Na izany na tsy izany, misy mifangatahana rosona izy ireo amin'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Zay zany zavatra nangatahanay hoe tokony tsy atao any amin'ny caisse de l'État ny volanay, fa zay kory tsy sanatry izany hoe MADA nametrahana ny vola eny amin'ny trésor public intercommunal. L'intercommunal zany tokony atao fa tsy afangaro amin'ny caisse de l'État, satria volana collectivité territoriale décentralisée ny anay dia zay olona mampiasa budget autonome tsy tokony ifangaro amin'ny fanjakana foibe izay mitovy amin'ny fitantanana ministera, satria ny commune Tanjombato ohatran'ny fitantanana ministera nefa izahay tsy fonctionnaire, izahay tsy ministera. Tsy mbola nahazo-panazavana mahakasika ny tsy fandrotrahana ny volan'ny komuna amin'ny ministera tompon'andraikitra hatreto. Ho an'ireo mpisehatra ara-politika, azo adika ho fametrahany fitondram-panjakana foibe ny centralisme budgétaire ny zava-misy, mahakasika ny fitantanana ny volan'ny vondrom-bahoaka paritra itsinja ara-pahefana amin'izao fotoana izao. Omeo fahefana hitantana ny volany ny commune sy ny faritra sy ny ratsamandrehetra rehetra, satria ny zavatra fantatsika hoe zao misy an'ilay lalàna mivoaka iny. Angamba izay raha vao plus de 200 millions d'ariary sa tsy haiko, tsy maintsy mandalo amin'ny validation ny présidence ny zavatra rehetra zany. Fa ny système misy amintsika zao ne lasa centralisme le izy, zany hoe ny fitondrana fohy be no mametra ny budget tokony ampiasaina. Rariny raha ohatra indraindray misy ministère anankiray tsy afaka mihetsika, satria na ny vola tantanana izy tsisy mbola be koa na hoe tianao zavatra izy dia mbola mandalo validation, ty tsy afaka mihetsika mihitsy. Maro ny fiatraikan'io fangejana ny fitondram-panjakana ny volan'ny komuna io amin'ny fampandehanan-draharaha sy ny asa fampandrosoana raha ny fanazavana. Antony fitarainana sy ny takian'izy ireo vahaolana aingana manoloana izay.